olana ity nosy malalana ity mangataka aminao zahay Kristy fa haoreny olana esory ireo fatorana zay mbola manefitranay iray amina. Faly miaraka amintsika rehetra indray ry ava-malala amin'izao fandarana iarahanao amin'ny ty conférence zay mitondra ny lohateny hoe ny menarana varahana sy ny faminaniana ny soratra masina. Ny amin'izao saison 3 zao zany dia menarana varahana zay ny conférence arahanao nandritran'izay andro maromaro zay, fa amin'izao saison 3 zao dia metsika lohateny indray hoe coronavirus sy ny faminaniana. Ny coronavirus zay miseho amin'izao tsika amin'ny teny zao sy ny faminaniana ara-baiboly. Zay zany no arahanao indray ao anatin'izao conférence izao, ary saison 3 ty ao anatin'ity conférence zay arahanao ity. Ka dia fitahin'Andriamanitra sy ny fahasoavana ane amintsika rehetra tompoko lahy sy tompoko vavy. Doa maky tenin'Andriamanitra kely tsika ao amin'ny Jérémie toko 420, Jérémie toko 420 ary ny andiny ny faharoa sy fahatelo vakitsika vetivety anohizatsika indray zao fandarantsika zao. Jérémie toko 420 ary ny andiny ny faharoa sy fahatelo dia zao voalaza zao ny lazain'i Jehova mitsangana eo an-kianjan'ny tranon'i Jehova ka lazao amin'ny tanàna ny Joda rehetra zay avy ankohako eo an-tranon'i Jehova ny teny rehetra zay efa nasaiko ambaranao aminy, ary aza melana na dia teny iray akory aza fa angamba iaino ihany izy ka samy hiala amin'ny lalany ratsy dia anenenako ny loza zay nokasaiko amelezana azy no ny faharatsiany ataony. Zany no anokafantsika indray ty saison 3 ty averiko indray. Zao ny lazain'i Jehova mitsangana eo amin'ny kiandrany tranon'i Jehova ka lazao izay avy ao akohako amin'ny tranon'i Jehova ny teny rehetra zay nasaiko ambaranao aminy, ary aza melana na dia teny ray akory aza fa angamba iaino ihany izy ka samy hiala amin'ny lalany ratsy dia anenenako ny loza zay kasaiko amelezana azy no ny faharatsiany ataony. Ry havana, zany indray zany anomboantsika an'izao fotoana izao. Ny lohatenynyity conférence dia hoe menarana varahana, ary ny fomba ahitantsika ny menarana varahana dia tsy misy afa-tsy ao amin'ny soratra masina. Dininareo ny soratra masina ozy izy ny tenin'ny Kristy, fa ao ny manambara. Dia zany mahatonga ny tenin'ny Jehova ty miteny manao hoe ambarao ny teniko, ary aza misy anasorana na analana na dia kely kory aza fa angamba iaino ny teniko ihany ny vahoaka, ny olona rehetra eto ambonin'ity tany tia, ary dia mba hibebaka hiala amin'ny fahotana sy ny faharatsiny dia anenenako izy Andriamanitra ny loza zay nokasaiko saika amelezana azy. Zay zany ny mazava-dehibe zao fandiniana ny Baiboly sy ny soratra masina zao ao anatin'izao confinement zay mbola mitohy sy iainantsika zao ry havana. Ka dia fifaliana ho anay ny miaraka aminao amin'ity anio ity. Zao voalaza amin'ny Jaona toko 7, Jaona toko 7 indray andiny 7:40. Ary tahaka ny nanandratana ny Mosesy ny menarana tanenefitra no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona mba anana fiainana mandrakizay zay rehetra mino azy. Zany le menarana varahana tanenefitra dia tsy inona kory fa tandindon' Jesosy Kristy zay natsangana tena Kalvary, maty tena Kalvary, nofatsiany taranak'olombelona tena Kalvary, ary zay mibanjina an'io Jesosy Kristy io, mibanjina ny Jesosy Kristy lay menarana varahana tanenefitra fa lasa tena izy dia le Andriamanitra tonga no fitetỳ ambonin'ny tany zay mibanjina an'io Andriamanitra zay tia atsika sy mpamonjy atsika io dia ho voavonjy ozy ny tenin'Andriamanitra. Ka dia miantso atsika rehetrarehetra indrindra itsika malagasy ao anatin'izao toe-javatra misy maneran-tany zao, mba tsy handany andro amin'ny zavatra hafa isika fa hibanjina Jesosy Kristy, hiatoraka eo amin'ny Kristy, na inona mahazo, na inona miatra sy mitranga eo amin'ny fiainantsika, indrindra loza na fahoriana na fahafatesana, ka mibanjina an' Jesosy Kristy atsika, mibanjina an'Andriamanitra le namorona atsika sy tia atsika, dia amonjy atsika izy, amonjy atsika izy. Mahagaga tokoa fa logo eny amin'ny pharmacie, eny amin'ny toeram-pivarotam-panafody, eny amin'ny toeram-pitsaboana le menarana varahana io. Tandindony zany mampiseho hoe famonjena, fanavotana ho an'izay rehetra tradozy na tratry ny aretina dia tsy misy afa-tsy ny mibanjina
miatoraka sy miazakazaka eo amin'izany menarana varany Jesosy Kristy zany no zava-dehibe riavana. Zany no ela fa dia tsy hanindraindra afa-tsy Jesosy Kristy tsika mandritra n'izao conférence izao. Tsy hanindraindra afa-tsy Jesosy Kristy irery ihany ary ny soratra masina. Ary tsy anasoaso, tsy amely, tsy hikitika afa-tsy Satana kosa sy ny fahotana. Afa-tsy Satana sy ny fahotana. Ka manasanao anaraka n'izao conférence izao dia averimberiko ihany ao anatin'izao saison 3 zao avela ho any ny anaram-piangonantsika rehetrarehetra eto am-pandiniana sy eto am-pandalinana ny soratra masina. Fa voalaza ny tenin'Andriamanitra fa na ho virjina 10 endry isika, na ho virjina 10 adala. Le 10 endry moa amin'ny fiavian'i Jesosy eny amin'ny raha ho lanitra dia ho voavontsy, ary ny 10 adala kosa dia ho very. Ka dia zao no izy manasanao zany mba tsy hana ary tsisy fanahina eo am-panarana zao tenin'Andriamanitra izao, fa zay ihany nataontsika eto. Tsy hanindraindra fa tsy Jesosy Kristy ilay menarana varahana isika sy ny tenin'Andriamanitra, ary tsy hikitika ary tsy hanasoaso fa tsy Satana kosa ary ny fahotana ihany. Ka dia anoizantsika amin'ny fotoana dia hivavaka isika riavana. Misaotra anao zay Andriamanitra noho ny fitahiana sy ny fitantananao. Misaotra Andriamanitra noho ny famindraponao. Misaotra ny amin'izao fitohizan'ny fotoana izao Andriamanitra. Mahagaga Andriamanitra nandritra n'izay menara confinement zay dia nasandratra tahaka ny menarana varahana teto amin'ity fandarany ity ianao nandritra n'izay fotoana lavabe zay. Engany Andriamanitra mba ho maro ny olona ho resy lahatra. Engany Tompo ho maro ny olona ino sy hibebaka ka hiverina hiatoraka aminao. Ary oka ho marobe amin'izany olona zany Andriamanitra ny malagasy eto amin'ity tanindrazana ity. Dia io Andriamanitra zao fandarina izao tondra sosy fitahiana ho an'izay rehetra mijery sy miaino. Misaotra Tompo, amen. Eny ary zay no ela fa dia anomboantsika amin'ny fotoana dia misy teny eo amin'ny obolana toko 7 andininy 12 obolana 7 andininy 12 zay no anomboantsika zao fotoana zao. Obolana 7 andininy 12 dia zao ny vaky teny. Obolana 7 andininy 12 misy lalana ataon'ny olona ho mahitsy kanjo lalana mivarina any amin'ny fahafatesana ny hafarana. Misy lalana ataon'ny olona ho mahitsy kanjo lalana mivarina any amin'ny fahafatesana ny hafarana. Zao riavana eo amin'izao amin'ny fanaranao zao conférence izao dia izao tandre mivarina amin'ny hoe fiangonan-drazanay ity, zao nefa fomba fanaonay, zao ny kolotsainay, zao ny fanaonay, zao nefa fomba fiainanay hatramin'izay ka hatramin'izao. Tsy riavana, tsia. Fa eo am-pandinana ny tenin'Andriamanitra dia mampitandrina ny obolana toko 7 andininy 12 misy lalana iverin'ny olona ho mahitsy. Satria be dehibe zany manao azy, satria be manaraka azy dia mieritreritra ianao fa ino ny marina, ino ny mahitsy. Ary misy lalana everintsika satria ny anarana tany am-pianarana, satria ny donia ny mpanao siansa sy manam-pahaizana dia mieritreritra isika fa ino ny marina, tsy tompoko. Misy lalana everin'ny olona ho mahitsy kanjo lalana mivarina any amin'ny fahafatesana ny hafarana. Manasanao zany zay manaraka n'ity conférence ity mba asorona esoroloha ny eritreritra sy ny mahizatsika. Foka anatona an'Andriamanitra toy ny zaza isika. Ary okotsika ino fa tenin'Andriamanitra zao diniantsika zao. Le Andriamanitra namorona ny zavatra rehetra, le Andriamanitra namorona atsika sy nampisa atsika ary namonjy atsika no miteny ka tsisy tokony ahina, tsisy tokony salasalana satria le Andriamanitra tia atsika no miresaka amintsika. Ka dia zao zany mangataka anao mba tsy fantoka loatra ny amin'ny hatramin'izay, mba tsy fantoka loatra ny amin'ny fanaony be sy ny maro, mba tsy fantoka loatra amin'ny hoe zay alehan'ny be sy ny maro no marina, tsy tompoko. Tsy fantoka loatra amin'izay zavatra everinao mahitsy, fa tsy misy zavatra azo antoka afa-tsy ny tenin'Andriamanitra ihany. Zao voalazany Matthieu toko 10, Matthieu toko 10, somary mavesabesatra ity teny ity fa vakitsika. Matthieu toko 10 ary ny andininy fa 9 sy ny fasivy. Zao voalaza Matthieu 10 andininy fa 9 sy ny fasivy. Ity fireneny ity dia manaja amin'ny olony fa ny fony kosa lavitra. Koa foana ny vavahan'ireo amiko raha mampianatra didin'olombelona ho fampianarana izy. Zay le vaky teny averiko indray. Ity fireneny ity manaja amin'ny olony fa ny fony kosa lavitra. Zany ane zavatra kendreny Satana amin'izao tsika amin'ny teny zao. Kristianina daholo ny olona rehetrarehetra, mivavaka ny olona rehetrarehetra,
dia ny zavatra ezahan'ny satana ataony ny olona ety ambony tany dia zao manao hoe tompokotompoko fa tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra, manao hoe tompokotompoko miantso ny anaran'Andriamanitra, mideran'Andriamanitra, manome voninahitra an'Andriamanitra, fa tsy manao zay lazain'Andriamanitra. Ary zay le mahatonga an'Andriamanitra miteny hoe tsy zay rehetra manao amiko hoe tompokotompoko no hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa zay manao ny sitrapony ray any an-danitra. Zay le voalazany rainay zay any an-danitra ho atao ane sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Ary ny zavatra tena kendren'ny satana dia zao ny ivavahana amin'Andriamanitra fa tsy hanaovantsika ho a ny sitrapony. Zay ny zava-dosa. Dia zay mahatonga an'ity vaky teny ity hoe koa foana ny ivavahan'ireo amiko raha mampianatra didin'olombelona ho fampianarana izy. Manasanao zany mba anaraka an'Andriamanitra, tsy anaraka afa-tsy ny tenin'Andriamanitra. Araka ilay voalazan'ny Lutera manao hoe sola scriptura, zany hoe zay voasoratra ny tenin'Andriamanitra ihany. Zay ny ela fa dia engany mba hitondra fitahina sy fahasoavana ho atsika ho a ny fanarana sy ny fandiniana zao tenin'Andriamanitra izao. Ao amin'ny Salamo 20, Salamo 20 ary ny 9 Salamo 20 ary ny 9 dia misy azao teny feno fampanantenana sy azo antoka izao. Salamo 20 ary ny 9 fakitsika aminaran'i Jesosy. Azafady tompoko, zao ny voalaza: ny tenin'i Jehova dia teny madio, ny tenin'i Jehova dia teny madio, tahaka ny volafotsy voarendrika tao anatin'ny memy, ka mitsorika amin'ny tany eny voadio impito. Averiko indray, ny tenin'i Jehova dia teny madio. Raha misy zavatra azo antoka indrindra ry havana dia ny tenin'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra. Zay rehetra naloko ny vavan'Andriamanitra dia tsy miverina aminy raha tsy efa tanteraka. Zay rehetra naloko ny vavan'Andriamanitra dia nisy, ary indro fa tsara indrindra izany. Zay rehetra naloko ny vavan'Andriamanitra dia tanteraka avokoa, toa avokoa, ary nisy avokoa. Tsisy zavatra azo antoka ho an'ny olombelona tahaka atsika afa-tsy ny manaraka ny tenin'Andriamanitra. Ka dia manamafy zany androany mba iverenantsika rehetrarehetra zay miaino amin'ny tenin'Andriamanitra irerany. Ty Baiboly ity, ty Baiboly efa roanjato taona latsaka ity natongavany teto Madagasikara, aza mino, aza mety hatra afa-tsy amin'ny tenin'Andriamanitra sy amin'Andriamanitra irery ihany. Arozy izy tahaka ny volafotsy voarendrika tao anatin'ny memy ny tenin'Andriamanitra, ka mitsorika amin'ny tany eny voadio impito. Impito efa nozahana toetra tany Edena ny tenin'Andriamanitra fa marina. Efa nozahana toetra tamin'ny andro ny safodrano ny tenin'Andriamanitra fa indro fa marina. Efa nozahana toetra tamin'ny andro ny Sodoma sy Gomoro, tonga tety mihitsy ny anjely nanamarina fa marina ny tenin'Andriamanitra. Ary nozahana toetra tany Sodoma sy Gomoro ary indro fa marina. Efa nozahana toetra tao anaty laforo misy afo mirehatra tamin'ny andro ny Daniel sy namany 3 lahy, ny fanarana ny tenin'Andriamanitra sy ny didin'Andriamanitra ary indro fa marina. Daniel sy namany Daniel 3 lahy dia tsy nety nekoaka tamin'ny sarin-javatra voasikotra, sary vongana, ary dia nanao menatsy Nebokadnezara fa raha tsy mekoaka ianao amin'io sarin-javatra nosikirina volamena 30 metatra io dorako anaty laforo nareo. Teniteny izy 3 lahy. Tsy maninona ozy izy ry mpanjaka, na tsy hamonjy anay ary ny Andriamanitra ivavahanay dia tsy mekoaka amin'io sarin-javatra voasikotra nataonao izy zay araka ny didy 2 amin'ny didy 10, ka dia tsy mekoaka izahay. Aoko fantatro zany ry mpanjaka, ary dia tsy nekoaka izy. Nisy olona zany tety ambonin'ny tany namany Daniel 3 lahy nino sy nakatony didin'Andriamanitra. Ary averimberiketo, ny didin'Andriamanitra tena halan'ny satana ry havana. Ny didin'Andriamanitra tena halan'ny satana dia ny didy 10 aloha. Faharoa, ny didy anankiroa amin'ireo didy 10 ireo no tena halan'ny satana. Ny didy 2 sy ny didy 4 amin'ny didy 10n'Andriamanitra. Ireo ny tena, ary raha misy zavatra tena zimbazimbain'ny satana, ireo didy 4 voalohany amin'ny soratra masina ireo dia tapitra potipotehan'ny satana sy arodany avokoa. Raha misy olona manaraka an'izany dia zao
laforo lavaky ny liona fahafatesana martiora zany nitranga tetỳ ambonin'ny tany fa araky le teniko teo de zao voza toetra impito tetỳ ambonin'ny tany ny tenin'Andriamanitra ary indry fa marina ihany ko manasanao azay miaino zao conférence zao am'izao saison 3 zao miverena amin'ny tenin'Andriamanitra miverena amin'ny soratra masina raha vao miverina amin'ny tenin'Andriamanitra de tsy inona akory fa miverina amin'ny Jesosy Kristy ary lay teny tonga nofo tsy teny fotsiny alefan'Andriamanitra ho antsika ty baiboly ty fa tonga tetỳ ambony tany tonga nofo mihitsy lay teny mba hanamarina ty teny zay vakintsika sianarantsika ty ka zao azo antoka averiko le salamo 10:1 ny teny Jehova de teny madio tahaka ny volafotsy voarendrika zany efa nosedrain'ny taonjato efa nosedrain'ny tantara ny tenin'Andriamanitra ary avana ary azo antoka tsisy fanahina ho antsika tsisy voazato toetra ozy izy impito tao anaty memy ny tenin'Andriamanitra tany anaty laforo tamin'ny fahafatesana sy ny sisa fa marina mandrakariva zany tenin'Andriamanitra izany ka de mangataka anao misy lalana iverin'ny olona ho mahitsy ozy ny oabolana 14 teo fa lalana mivarina ny amin'ny fahafatesana ny avarany manasanao mba iverina amin'ny tenin'Andriamanitra iverina amin'ny soratra masina fa ny lalana azo antoka fa tsy mivarina ny amin'ny fahafatesana fa mivarina fa mitondra antsika any amin'ny fiainana mandrakizay de tsisy afa-tsy ny tenin'Andriamanitra Jesosy Kristy lay menarana varahana ihany fa ny lalana mivarina ny amin'ny fahafatesana de ny lalana mifanohatra daholo ireo lalana rehetra mifanohatra amin'ny tenin'Andriamanitra na fitafy io na fihinana io ninona ataotsika ka mifanohatra amin'ny tenin'Andriamanitra de ivarina amin'ny fahafatesana zany na fivavahana io ninona mivarina any amin'ny fahafatesana zany na fiarahamon'ny mpivady io fifankatiavana ninona men'Andriamanitra atao anatin'ity soratra masiny ty avokoa zany rehetrarehetra izany koa manasanao iverina tanteraka eo amin'ny tenin'Andriamanitra miverina tanteraka eo amin'ny tenin'Andriamanitra ary zao tokoa nge mahagaga raha vao tonga tetỳ ambonin'ny tany tonga nofo tetỳ ambonin'ny tany le namorona an'izao tontolo zao dia to le zavatra nahalavo an'ny Adama seva no naseho an'Andriamanitra mahatsara sy ny mahapetiny manaraka azy satria rehefa nakafanahany le Adama faharoa Jesosy Kristy zany tonga nofo tetỳ ambonin'ny tany Satana de ny zavatra tsy nataony Adama no nataony Jesosy voasoratra hoe zany hoe naseho an Jesosy noporofony Kristy tetỳ ambonin'ny tany rehefa tonga nofo izy fa mahavelona mihoatra lavitra noho ny sakafo hoanina ny fanarahana ny tenin'Andriamanitra mahavelona mihoatra lavitra noho ny sakafo hoanina zay nohaniny Adama seva ny eritseretiny Adama seva fa avelona azy mandrakizay ny fihinanana sakafo ny fandavana ny tenin'Andriamanitra ary de ohatra nonerany Jesosy zany hoe tsy mahafaty fa mahavelona mihoatra lavitra noho ny sakafo hoanina ny fanarahana sy ny finoana ary ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra ary de indro Kristy tonga tetỳ ambonin'ny tany nanarina ny fahalavotsika tany amin'ny Genesis le Adama faharoa ny soratra masina le Adama voalohany de lavo tsy nino ny tenin'Andriamanitra ary zay le atao hoe fahotana fa le Adama faharoa kosa namerina zao tontolo zao ino an'Andriamanitra iverina amin'ny tenin'Andriamanitra ary de fiainana mandrakizay indro Kristy fa na de niatra tamin'ny ary ny fahafatesana zay niatra tamin'ny Adama de nitsangana tamin'ny maty izy manam-pirofo fa zay rehetra manaraka ny tenin'Andriamanitra mino ny tenin'Andriamanitra zay efa voasedra impito tao anaty memy de hitsangana ho velona mandrakizay ka manamafy zany tompoko mba hiverenantsika amin'ny tenin'Andriamanitra hiverenantsika amin'ny soratra masina de amin'ny soratra masina irery ihany tsy inona moa zany fa amin'Andriamanitra raha vao miteny hoe soratra masina ankentsika de Andriamanitra ho zany dinionareo ny soratra masina ozy ny Jaona 5 dinionareo ny soratra masina fa ao ny manambara tsy fiangonana nambaran'ity soratra masina ity tsy olombelona fa Andriamanitra irery ihany ka de Andriamanitra ny hitantsika ombatsika eo anatin'izany resaka zay ataontsika izany fa ny tapany faharoa zay ho resahana amin'ity androany ity dia ao amin'ny Isaia 4:20 Isaia 4:20 zao ny voalaza
Isaia 4:20 ary ny 4 sy 5 vakitsika kely vetivety. Isaia 4:20 4 hatramin'ny 5. Misaona sy malazo ny tany, milofika sy malazo zao tontolo zao. Zany ny voalaza ny 4. Misaona sy malazo ny tany, milofika sy malazo zao tontolo zao. Zany ny zavatra misy am'izao tsika miteny zao ry havana. Eo andala pahampitena ity planeta misy atsika ity. Tamin'le fahitana napahitana Nebokadnezara, de nasehon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fahitana sy nofin Nebokadnezara ny tantaran'ity planeta ity ao amin'ny Daniela 4 ahitantsika an'izany. De ao anatin'izany sary olona nofin napahitana Nebokadnezara zany de nasehon'Andriamanitra ny fitotonganany ity planeta ity hoe volamena, volafotsy, varahana, vy, fotaka de potika tanteraka. Ka tonga ty amin'le tantara mahafotaka tanteraka ny planeta tsika zao. Lo tanteraka ny toe-tsaina, lo ny olombelona, lo ny zavaboary, potika ny zavamaniry, potika daholo ny zavatra rehetrarehetra. Ary de fitian'ny Isaia 4:4 hoe misaona sy malazo ny tany, milofika sy malazo zao tontolo zao. Ary remin'ny 5 ary ny tany de efa voavetavetan'ny mponina ao aminy, satria nandika ny lalàna sy nanota ny didy izy ary nivadika amin'ny fanekena mandrakizay. Ny antony mahatonga ny tany potika sy malazo, ny antony mahatonga zao fahafatesana amin'ny rarakopana mameno planeta misy atsika zao, ny antony mahatonga zao fijalon'ny olombelona miamafy hatrany hatrany zao, ny antony mahatonga zao fahantrana sy fijaliana mahatonga ny ady tsy misy farany fifampiteny eto ambonin'ny tany zao, de satria eo amin'ny 5 ny tany de voavetavetan'ny mponina ao aminy, satria nandika ny lalàna sy nanota ny didin'Andriamanitra izy ary nivadika ny fanekena mandrakizay. Ny tena antony fototra mahatonga n'izao fahasimban'ny planeta izao, ny tena antony fototra ary ambaran'ny soratra masina mivangana fa mahatonga n'izao planeta misy atsika zao, ny kostozone am'izao de manify ary megoka mandoro masoandro. Tamin'ity taona ity mbola ny arahantsika nahita Australie kila ny afo tanteraka, ary de biby ala tsy tapesipesena ny potika. Am'izao tsika miteny zao de mandoro ny masoandro, miakatra isataona ny hafanana ny maripana eto ambon'ity tany ity, ary de miatondraka ny ranomasina, ary de miazakazaka zay ts'izy ny tsunami mamono sy mandrava tanàna maro. Tato anatin'ny 10 taona zao tany Amerika Atsimo dia may ny Amazonie kila tanteraka zay manome ny 300 isan-jato ny oxygène eto ambon'ity tany ity, miakatra ny ranomasina, maty ny trondro. Le vaskiry teo, le omby tsara teo noho ny fanovanany toe-javatra, fanovanany zavatra fitsipika ny men'Andriamanitra. Raha tokony niahatra ny menan'ny omby, ny men'Andriamanitra ho an'ny omby zao lasa nomen'ny olombelona provanty sy ny sisa, de le omby vaskiry teo lasa vasy folle, marary ny omby, marary ny akoho, potika amina tapitapitrisany ny omby sy ny biby, akoho amam-borona, maty noho ny aretina. Ary ny olombelona de zao erahantsika mahita zao, ripaky ny aretina, ripaky ny ady an-trano eto ambonin'ny tany am'izao tsika miteny zao, dia misy firenena maro ao anaty fahitalavitra hitatsika, firenena maro tsisy olombelona, babangona ny hôpitaly, ny trano tsisy mipetraka noho ny daroka bomba isanandro, noho ny fitiavana seza sy ny politika zay mahazo laka eto ambon'ity tany ity, de be de be isanandro ny olombelona maty noho ny anoanana, noho ny aretina, noho ny politika, noho ny ady an-trano, noho ny famonotena sy ny sisa, noho ny tuberculose. Tsika zao miteny hoe coronavirus, fa ankoatran'ny coronavirus zay manjaka mahazo laka am'izao tsika miteny zao, tsy tenenina ny sida, tsy tenenina ny tazo, tsy tenenina ny cancer zay mandripaka de mandripaka am'izao tsika miteny zao. Riavana zany ny voalazan'ity Isaia 4:4 sy 5 ty hoe misaona sy malazo ny tany, milofika sy malazo zao tontolo zao. De ameno amin'ny 5 ny antony, satria mandika ny lalàna sy nanota ny didin'Andriamanitra ny olombelona. Ao amin'ny didin'Andriamanitra didy 10, do tsongaina kely ny didy 5. Manajany ray aman-dreninao mba ho maro andro ianao any amin'ny tany zay omeny Jehovah Andriamanitra ho anao. Raha misy fotoana tena mampirongatra ny faniratsirana ny ray aman-dreny ry havana,
de am'izao taonjato ianatsika zao jafajafa mihitsy ny ray aman-dreny am'izao amin'ny fitaizana sy ny fanabeazana ny zanaka sy ny tanora taonjato ny faniratsarany ray aman-dreny zao vanim-potoana misy atsika zao ray aman-dreny rehetrarehetra io na ray aman-dreny niteraka na ray aman-dreny ampana na ny fanjakana na mpitondra sy ny sisa mirongatra am'izao ary io le voalazan'ny soratra masina fa famantarana amin'ny andro farany ny amantarana zany fa teny efa ho avy Jesosy de zao tsy manora isy reny ny olona ary ao anatin'ny Timoty faharoa iny de mpiteny ratsy miteny ratsy daholo eny zao ny olombelona riavana mirongatra n'izao fitenenany ratsy filma mamao fady sy ny sisa de marina mihitsy ty Isaia 4:20 ty andiny fadimy hoe ny tany de efa voavetavetan'ny mponina ho aminy satria mandika ny lalàn'Andriamanitra sy manota ny didin'Andriamanitra izy ary mivadika amin'ny fanekena mandrakizay andiny fahenina ary noho izany de ozona no mandevona ny tany ary ny mponinao de valiana noho ny elony sady voadotra ny mponina amin'ny tany ka de olona vitsy foana no sisa ao averiko ny andiny fahenina ary noho izany zany hoe noho ny fandikana ny didin'Andriamanitra noho ny fanirasirana ny tenin'Andriamanitra fa nitsakitsahana ny masina de zao ny zavatra mitranga ozona no mandevona ny tany ozy ary mponinao de valiana noho ny elony sady voadotra ny mponina amin'ny tany ka dia olona vitsy foana no sisa ao riavana ny zavatra aseo zany conférence rahanao zany de zao ny coronavirus sy ny faminaniana sy ny faminaniana atao amin'ny soratra masina ambarany Isaia mpaminany fa zao zavatra rahatsika atrehatsika eto amin'ny planeta am'izao tsika amin'ny teny zao de tsinona akory fa fanehoana ny fahatanterahany soratra masina fahatanterahany faminaniana eo an-dalana pahampitena sy rava ty planeta misy atsika ity ary ary amin'ny andiny fa 920 ary de zao mivoalaza Isaia 4:20 de zao mivoalaza rava de rava ny tany mitresaka de mitresaka ny tany miorooro de miorooro ny tany mivembena de mivembena tahaka ny mamy ny tany ka mitsingevaeva toy ny fandrena miantona ary mitambesatra aminy ny fahadisoana de potraka izy ka tsy ho tafarina intsony averiko le farany mitambesatra amin'ny tany ny fahadisoany ny olombelona ka ho potraka izy tsy ho tafarina intsony zany le faminaniana manambara ny fampitehan'ny tany zao zavatra rahatsika zao ary zany mampitodika atsika eo am'le menarana varahana Jesosy Kristy lay ho avy tsy ho ela intsony eny amin'ny raha olo-lanitra riavana tsisy ninina azo atenaina eto amin'ity tany ity raha ny faminaniana amin'ny Daniela 2 de zao miafotaka andro manalina lay sary olona volamena ny andohany tsara indrindra tany amin'ny Genesis le olombelona tsisy tsiny de indro fa olombelona miapotika indro fa planeta miasimba indro fa zavaboary mialoha no hitatsika ary rava riavana marina ny soratra masina marina ny faminaniana am'izao tsika amin'ny teny zao ndao ho any amin'ny asan'ny apôstôly tsika vetivety asan'ny apôstôly 7 rehefa manambarany zany ny testamenta vaovao zany faratsy ny planeta zany de zao voalaza ny asan'ny apôstôly 7 ary ny andininy fa Isaia 7 azafady tsy asan'ny apôstôly fa Isaia 7 ary ny andiny fa 17 sy ny 20 Isaia 7 andiny 17 sy ny 20 fa ny faharatsiana mandoro taka ny afo mandevona ny tsilo sy ny hery ary mampirehatra ny ala mikirindro ka mitambolombolona taka ny setroka amin'ny savoana averiko indray ny faharatsiana mandoro taka ny afo ry faharatsiana resantsika teo eto ambonin'ny tany de mandoro an'ity planeta ity taka ny afo ary eo amin'ny andiny fa 20 de hoe noho ny fahatezeran'i Jehovah tompony maro de efa mainty ny afo ny tany ary ny olona de tahaka ny kitay atoaka amin'ny afo noho ny fahatezeran'i Jehovah tompony maro de efa mainty ny afo ny tany ary ny olona de tahaka ny kitay atoaka amin'ny afo mika 7 andiny 2 manambara zany hoe kila ny faharatsiana amin'ny planeta de zao voalazany mika 7 ary ny andiny 2 sy 8
fahatelo zao voalaza mika toko faharoa toko fahatelo azafady de ny andininy faharoa sy ny fahatelo de ianareo zay makahalany tsara ka tiany ratsy zay manendaka ny oditry ny olombelona sy ny nofony amin'ny taonany eny ianareo zay omana ny nofon'ny oloko sady manendaka ny odiny ary mamakivaky ny taolany ary mitetika ny nofony olombelona toy ny atao anaty vilany toy ny hena ao anatin'ny fandrahoakeny mirongatra ny am'izao amitsika am'teny zao ny trafic d'organe ry avana mirongatra ny trafic d'organe matetika tsika ny mahita hoe faty olona tsisy taova itsony tsisy voamaso voangana ny hoe nisy voamaso 12 hita tany amin'ny tokantran'ny olona anankiray tsy fantatra zany angely ambalan'ny soratra masina apretin'ny faharatsiana zao planeta zao mirongatra ny faharatsiana ary amaraparana atsika ny 10 minitra farana amarana atsika zao fotoana zao de zao mbola voalazan'ny tenin'Andriamanitra ihany ao mika toko fahatelo andiny faraky ambiny folo mika toko fahatelo andiny faraky ambiny folo ny mpifeny mitsara azahoana kolokolo ny mpife amin'ny andro farany de mitsara azahoana kolokolo corruption am'izao fotoana mialohan'ny aviany Jesosy ataperany tantarany tany zao mirongatra ny kolokolo ary izany tena mampirongatra azy ny mpife ozy ny mpitsara marina tsisy tomika ny tenin'ny Isaiapa aminany milofika sy malazo ny tany mitsingevaeva ohatrany mamy ny tany ary dia zany mampiseho azy zany ambarany faminaniny mika sy ny Isaia zany ary mika toko fahatelo toko fahafito mika toko fahafito ary ny andininy fahatelo de zao mivoalaza mika toko fahafito andininy faharoa sy fahatelo lany tsy misy amin'ny tany tsony ny tsara fanahy tsy misy olo marina ao amin'ny olombelona fa samy manotrika andatsadra avokoa izy andininy fahatelo vonina anao ratsy ny tanan'ny olombelona mila ny mpanapaka azo ny kolokolo mpitsara raha zao ianao miditra tribonaly eto ambonin'ny tany ka tsy manam-bola na mahafatatr'olona eo ianao ny raisina ary am'izao tsika am'tezao de malaza eto ambonin'ny tany olombelona tena mpanao ratsy mpanao faharatsiana miopapana pakatova manao adalana mifanohatra amin'ny soratra masina fa tsy migadra ary tsy voaheloka mihitsy azo ny kolokolo mpitsara ozy ny andin'ny fahatelo voninanao ratsy ny tanany mila ny mpanapaka ary azo ny kolokolo ny fitsarana ery ambony moa de hoe lany tsy misy amin'ny tany tsony ny tsara fanahy eny tsy misy olo marina ao amin'ny olombelona samy manotrika andatsadra avokoa izy rehetrarehetra ry havana miantso anao zahay mampiomana antsika rehetra zay mijery zahay ry havana efa andro tokony anehoany Jehovah ny heriny zao fa tapitra mandika ny didin'Andriamanitra avokoa tapitra ohatrany tamin'ny andro Sodoma sy Gomorra de ozy izy Abrahama de tsisy folo tsony ve Andriamanitra Sodoma mbola matahotra anao folo rehefa avy niady vatra nomboka tany amin'ny 10 Abrahama de nangataka ny Andriamanitra raha mbola misy olona folo ve matahotra anao ao Sodoma sy Gomorra de ho aringanao fa izy Sodoma toy izy Andriamanitra raha misy olona folo ao de tsy aringako Sodoma fa tsisy tsony ary io teny io ihany ny averiny mika toko fahafito andininy faharoa lany tsy misy amin'ny tany tsony ny tsara fanahy lany ry havana miantso anao zahay mba tsy iondrika ao anatin'ny olana ao anatin'ny fahoriana tsy ho variana am'izao problème zao social politique eto ambonin'ny tany fa hibanjina iomana amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tsy ho ela itsony eny amin'ny raha olanitra ka zao ina no ataonay ozy renion'ny toriten'ny Petera fa izay ina raha lahy no ataonay de ozy Petera mibebay anareo areo ka samy atao batisa mba azo famelana ny elokareo ny zavatra tokony ataon'ny olombelona rehetra zay mahatsiaro saina am'izao tsika amin'ny teny zao de ny metoraka eo am' Jesosy Kristy mibebaka mangataka ny rany Kristy mba hanadio sy hanafaka azy amin'ny fahotana sy ny fahalemena ary ho atao batisa mba azo famelana ny eloka zay natao ka de engane zany tenin'Andriamanitra izany mba hampitraka anao rehefa hitanareo mitrangy zany rehetrarehetra zany ozy izy de andrandrao ny lohanareo fa akaiky mby eo ambaravarana ny tomponareo ry havana mby eo ambaravarana akaiky ny fiaviany Jesosy Kristy eny amin'ny raha olanitra miantso anao zahay miantso atsika mba hiverina eo amin'Andriamanitra ary etoraka eo amin'Andriamanitra hivavaka isika
misaotra anao zay tompo malala no ny fitahina sy ny fitantananao. Misaotra Andriamanitra fa afaka mandalina sy mandinika ny teninao zahay ka dia nitondra fibebahana, hitondra odi-maso Andriamanitra, hitondra fahazava-tsainao anatinay ny teninao zay diniana ankehitriny. Tompo malalo ampio zahay mba hiandrandra ino Andriamanitra ny fiavinao tsy hoelontsony eny amin'ny raha olanitra. Avy any Jesosy mbolo ho avy ka hitsara ny velona sy ny maty ary tsy hanapahataperana ny fanjakany. Ampio zay Andriamanitra ino zany fiavinao tsy ho ela itsony zany, hitsara ny olombelona rehetra ary hitondra fanjakana mandrakizay, tsisy fahotana, tsisy ranomaso, tsisy fahafatesana, tsisy aretina fa fiainana mandrakizay. Ampio zay Andriamanitra hibanjina sy hisainana zany andro aman'alina. Ny anaran'i Jesosy, amen. Sedra olana ity nosy malalana ity, mangataka aminao zahay Kristy, fa ao reny olana esory ireo fatorana zay mbola manefitra anay iray amina.